Miaraba no tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sara azo avy amin'ny zana-bolana mahazo vahana hatrany ny varatraza raha hoany ilany atsinana ny nosy iray manontolo misy ny herikandro sy ny oranandro ao anatin'izay ny vanim-potoana misy atsika raha teo koa moa atao anatin'ny ririnina tanteraka mbola mety ahitana ny taratra n'izay varatraza izay hatrany aloha ho an'ny rapitso fa manomboka mialefi tsikelikely indray izay ny sabotsy sy ny alahady na zany zany efa ny maripana dia mijanona ho ambany hatrany aloha amin'ny ankapobeny ary mety ahitana fidinana ny maripana ambany indrindra eto amin'ny havoatany satria dia avinavinaina midina hatrany amin'ny 2 degré celsius ihany ho an'ny faritry vakina karatra rehefa avy eo moa no tena ahitantsika ny makasikasika an'izay fa raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina dia misy hatrany ny orana malefaka any amin'ny faritra Ambatosoana Ranjorofo Atsinanana ny distrika ny Nosy-Varika ary mety arahina herika ihany koa ny raona vao maraina ho an'ny faritra Laotra Mangoro ny ilany Atsinanany faritra Sofia sy ny faritra Nalamanga vakina karatra Moromania ary Matsiatra ambony ny ambiny kosa dia maina ny andro rapitso atolakandro mbola misy hatrany ny orana malefaka any amin'ny morontsiraka avoan'ny Atsinanany Madagasikara mety hifatratrany amin'ny distrika ny Antala izay faritra Laotra Mangoro sy ny ilany Atsinanany faritra Sofia ihany koa dia mbola mandraona mety hoarahina herika hatrany ny rapitso tolakandro mba andraona kosa ny andro any amin'ny tapany atsimo Atsinanany Madagasikara ny anendrefana moa dia ny masoandro hatrany no mibatoerana raha ny maripana voavinavina amin'izay rapitso izay 10 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika any Atsirabe ary manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ary manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa izany ho an'ny ilany Atsinana Madagasikara ny any amin'ny ilany andrefana mbola somary mangatsiatsika ihany koa ny andro ao an-tapany atsimo andrefany Madagasikara iny 20 ka hatramin'ny 20 ary manodidina ny 30 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy mbola mitohy hatrany aloha ny orana malefaka any amin'ny morontsiraka avaratra Atsinanany Madagasikara saingy efa somary mahalana tanteraka izay rotsakorana izay ho an'ny tapany atsimo nosy kosa indray dia mety ahitana zavona vao maraina amin'ny atitany atsimo sy atsimo Atsinana Madagasikara misava moa izay dia ny masoandro indray no mibatoerana mandrano amin'ny tsitokotoko ny andro ho an'ny ilany Atsinanany avoatany sy ny any amin'ny faritra Laotra Mangoro ary koa ny morontsiraky ny faritry Melaky amin'ny maraina be ny atoandro dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vavina amin'izay andro ny sabotsy izay mety hidina hatrany amin'ny 2 degré celsius ny maripana any amin'ny faritry vakina karatra manodidina ny 18 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ho an'ny avoatany ary ho an'ny morontsiraka Atsinanany Nosy dia 20 ka hatramin'ny 15 degré celsius ny maripana ambony indrindra ary mbola tavajanona 20 ka hatramin'ny 18 degré celsius kosa izany ho an'ny morontsiraka atsimo andrefany Madagasikara iny ho an'ny faritry Boeny no misy ny mafana indrindra hitantsika mahatratra 13 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany amaranantsika ny fandarana ny toetry ny andro amin'ny alahady saika mahenika na faritra maro any avoatany sy ny tapany atsimony nosy raha ny tomatombana ny zavona vao maraina fa aorin'izay dia ny masoandro no hibatoerana ary ho an'ny morontsiraka avaratra Atsinana nosy kosa indray mety ahitana tandrifondraona mandalo indraindray fa amin'ny ankapobeny aloha zany dia ny raona no saika hitoetra amin'iny morontsiraka avaratra Atsinana nosy ny ambiny moa maina hatrany ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay tombanana manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany ary 4 degré celsius avokoa aloha ny morontsiraka Atsinanana ankoatry ny faritra Sava zay mety mahatratra 20 degré celsius midina be kosa ny maripana any amin'ny tapany atsimony Nosy amin'izay andro ny alahady izay hatrany ho an'ny morontsiraka avaratra andrefana kosa indray dia mety tafidina hatramin'ny 19 degré celsius vao maraina ny maripana any amin'ny faritry Boeny ary 14 degré celsius kosa ho an'ny faritry Betsiboka sy ny any amin'ny faritra Sofia ny ambony indrindra kosa raha any amin'ny tapany avaratra andrefana izay hatrany dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay hatrany izay ny mety eo tamin'ity an'io ty ary rapitso indray fotoana manaraka veloma tompoko